malala amin'ny tompo ho aminareo ane ny fahasoavana sy ny fiadanany Jesoa Kristy tompontsika. Amen. Manao fanekena vaovao Andriamanitra. Manao fanekena vaovao Andriamanitra. Ao amin'ny mofinainantsika anio, Jeremia 3:30, andininy voalohany hatramin'ny andininy fahasivy. Lay Andriamanitra manao fanekena vaovao. Manomboka manitsaka volana vaovao isika, miditra amin'ny enim-bolana faharoa, dia mandinika indray tsika ny lohahevitra manao hoe miorena amin'ny antson'ny tompo. Ao anatin'izany dia mampahatsiaro Andriamanitra fa ny olom-bo antsony, ny olona izay nofidiny, izay nantsony dia tsy mba nariny, ary anehoany zany Andriamanitra tsy manary zany, dia indro manao fanekena vaovao amin'ny voafidiny izy. Endrika vaovao, fampanantenana vaovao, sary vaovao no hitantsika itenenan'Andriamanitra manao hoe antsoy aho dia ho valiko ianao, ka ampisehoako zavatra lehibe sy sary-patarina izay tsy fantatrao. Misy voambolana maro reto ampiasain'i Jeremia, manomboka amin'ny andininy fahaeniny, ny amin'ny fomba handraisany an-tanana, ny amin'ny fomba handraisany andraikitra, anehoany zany fanekena vaovao zany. Reto avy no entiny hilazany azy manao hoe ho tanterahiko, asehoko, ampodiko, ho dioviko, havelako hoy Andriamanitra. Reny rehetra reny dia entina ilazana ny fanavaozana vaovao izay ataon'Andriamanitra amin'ny olona. Rehefa mandinika ity boky ity isika, dia izao no hita ao manao hoe hatreo amin'ny toko 520 dia faminaniana ny loza hanjo any Israely, entina ho babo any Israely, hatreo amin'ny toko 520, ary manomboka amin'ny toko 430 ka hatrany amin'ny 530, dia miresaka izany loza hanjo any Israely, entina ho babo any Babilônia izy ireo. Fa eo anelanelan'izany loza izany, ny toko 30 hatramin'ny ity toko 730 ity, no mirotsaka Andriamanitra manao an'ilay fanekena vaovao manavitra ny olona. Zany hoe raha dika zany dia hoe eo anivon'ny olana izay mahazo ny olona, eo ampovoan'ny olana izay mahazo ny olom-bo antsony, no indro tonga Andriamanitra manafaka manao fanekena vaovao. Riavako malalo amin'ny tompo, ho anao ihany koa izay mandre izao tenin'Andriamanitra izao, tojo olana maro samihafa, tojo zava-manahirana, misy alahelo, tomano, ranomaso ary fahoriana sesilany no mahazo aminao, tsarovy, eo anivon'ny olana mahazo anao no miditra nitsehatra Andriamanitra. Eo ampovoan'ny olana mahazo anao no miditra Andriamanitra manao fanekena vaovao, te anorina fiainana vaovao ho anao. Tsarovy ary havako, na inona mahazo anao, miferitraina lava, kivy, ketraka, indraindray efa miteny hoe tsisy ho ahy intsony eto an-tany, manantena fa mbola ao Andriamanitra, mbola ho avy Andriamanitra. Eny, izy no hampanantenanao
anarana vaovao mahafaly dia ny filazantsara ny fanekena vaovao izay tondra fanafahana ho an'izao tontolo izao. Mahereza ry avako fa tsy mandao na mafoy anao mihitsy Andriamanitra eo amin'ny faratapony adinao dia hiditra an-tsehatra Andriamanitra. Mahereza ao amin'ny tompo. Amen. Ivavaka isika ry avako. Raha eo falo misaotra anao zahay noho ny amin'ny Jesosy Kristy zokinay, ilay fanekena vaovao tonga ety amin'izao tontolo izao, tonga teto anivonay, anafaka anay amin'ny adinay sy ny rafinay sy zava-manahirana anay. Andriamanitra mahatsiaro ny antsonao taminay ianao ka dia hanorina fiainana vaovao amin'ny olona fidinao. Fa mivavaka manokana izahay ho an'ireo mpanomponao marobe izay mahatsiaro resy amin'ny fiainana, resy amin'ny fivelomana, resy amin'ny fampona, resy amin'ny andavanandro ny fiainana mihitsy. Tompo, miaino azy, amarino amin'ny teninao hoe antsoy aho dia hovaliko ianao ka misehoko zava-mahagaga sarom-patarina izay tsy fantatrao. Miaino anay ry Andriamanitra atsotoa ao amin'ny Jesosy Kristy zokinay. Ho anao ny dera sy ny laza ny voninahitra, ary amin'ny anaranao nanaovanay izany vavaka izany. Amen.